Mitoy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary misy eto Madagasikara na io an-tanety na ihany koa an-dranomasina zany. Fitaovam-panjonoana maromaro ary no tratehaky ny sampan-draharaha mpanaramasin'ny jono atao Anosibe, nanjonoana dingadingana atao amin'ny nosy Mitsio moa ireto fitaovana ireto araka izao tato-baovao izao. Fitaovam-panjonoana maro no tratran'ny mpanaramasin'ny jono tao amin'ny nosy Mitsio izay nahitana bouteille de plongeur miisa 720, compresseur miisa 2, moteur hors-bord jacket miisa 2, vedety iray. Ireo no tratran'ny sampana mpanaramasin'ny jono sy ny WNS izay mpiara-miombonantoka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana ny fari-dranomasina rovana. Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fokon'olona tany an-toerana sy ny ivon-toerana mpanaramasin'ny jono izay eo ambany fehin'ny ministeran'ny jono sy ny arenan-dranomasina no nahazoana ny vokatra. Araka ny fanazavana dia voararan'ny lalàna ary tsy azo atao ny makadingadingana amin'ny bouteille de plongeur ary indrindra tao amin'ny fari-dranomasina izay arovana tao Ankare sy Akivonjy. Raha izao no mitoy dia ho lany tamingana ireo dingadingana sy ireo hazan-dranomasina satria misy ifandraisana avokoa izy ireo ao anaty ranomasina ao raha nambarany tompon'andraikitra avy ao amin'ny CSP na ny centre surveillant de pêche. Fipetranodraisin'ireo tompon'andraikitra tany an-toerana ny fanagazana ireo fitaovana ireo ao Anosibe.